voalohany zany no raisiko le taria amin'ny vanim-potoana kristiana teo a misy zavatra nataony pasteur Rajonary a izay a indraindray voadingana fotsiny rehefa vanim-potoana kristiana. Tao amin'ny vanim-potoana kristiana nahalalantsika azy teo dia nanaraka an'ilay fampianarana misionera. Le mpitandrina rehetra izay nitezain'ilay misionera tao nefa nisy tsy dia ohatr'izay loatra. Nisy amin'ny apahana ran'ilay izy fa amin'ny apahany nisy an'ilay endrika fitiavan-tanindrazana izay tao anatin'ilay mpanoratra zany. La période d'évangélisation chrétienne a été la charnière de la littérature et de la culture malgache. Elle survient avec l'écriture du malgache par l'usage de l'alphabet gréco-latin, à l'initiative du roi Radama Ier dès le 26 mars 1823 par décret royal. Le choc des cultures débute et sous le règne de Ranavalna Ier, la lutte pour s'imposer face à la culture occidentale devient plus âpre encore. Dès lors, le pasteur Radzonar faisait figure de résistant par la forme et par le fond. Cet écrivain religieux cherchait déjà à sauvegarder des richesses culturelles de son pays. Teo amin'ilay gadokira efa tenenina zany na mpianatra mafy ry Sewella hoe arao tsara le gadokira ampitoviana tsara gadokira anglisy arahana dia ho an'ny Rajonary manokana nisy tononkira tsy disa teo amin'ny 5 teo angatamazany amtarana ohatran'ny somary nisy olana zany nampidirana azy tao anatin'ny firana FFP le firana FJKM zany satria nanao an'ilay gadokira zafindraondry zareo. Zareo dia tany zany anjany le teneniko hoe tany amin'ilay famoronana gadokira tenenina hoe gadokira anglisy atao dia efa misy sahady tao nanao iny anay gadokira zafindraondry. Cette résistance a eu des conséquences parfois graves chez ses pasteurs et leurs fidèles. Des édifices cultuels ont été fermés, entre autres le temple FJKM d'Ambat Nakang, devenu patrimoine historique. Ces épisodes témoignent de la dynamique même de la culture malgache où des personnalités historiques intervenaient en soutien au patriotisme-nationalisme par l'interaction avec les hommes de lettres. Nisy disadisa rehefa avy eo teo amin'ilay mpianatra sy zareo misionera dia nisy fotoana hoe nakatona mihitsy aloha ny FJKM Ambatonakanga. Vokatr'izay disadisa izay zany dia lasa niataka nanorina ilay fiangonana FMTA io zany ry Rajonary. Dia io fiangonana FMTA io no le fitiavan-tanindrazana tao tsikaritry ny mpanjaka izy io. Dia mpanjaka nanampy taty ambadika zany ny fiangonana io foana. Izy moa amin'izao le izay nahatonga azy lasa patrimoine satria nanoorgao ara tany Ranavalo Moazo. Izy zany aty amin'ny politika monsieur hoe eo le vahiny dia mandray izy dia manaiky izy fa aty ambadika izy manohana an'ilay mpanoratra mpitoroteny ary maromaro ary zareo mpitaritarika tolona rano-tantara eny ao anatin'ilay fiangonana. La période chrétienne n'est qu'un exemple parmi d'autres, car la résistance après la colonisation a aussi débuté parmi un groupe d'écrivains et d'intellectuels constitués en société secrète. La Vivat Sakilk, premier mouvement nationaliste sous la colonisation, fondé en 1913, avait réuni en son sein des fervents résistants de la domination française. Ils exprimaient leurs idéaux entre autres par la prise de distance à la rythmique de la poésie française, avec des auteurs phares comme Reinzanamblouln, alias Jupiter. Tsy izy hoe vivieso mipoaka tampoka izany fa tsy maintsy efa nandeha elaela resaka io ary matoa mpanoratra amin'ny be dia be tao tsy afaka nivondron'ireo mpanoratra ireo raha tsy nisy an'ilay gazety sy fampianarana nentindry Justin Renzanabolola fa neny Justin Renzanabolola tena nivoatra. Tamin'ny voalohany izy somary nanakaikikaiky amin'ilay versification française io zany ilay fanarahana van'ny teny mitovy isanandininy isanandalana nanaraka an'izay izy tamin'ny voalohany fa rehefa avy eo nivoatra foana ilay famodi-pitoran-kevitra izay nisoratany mila mikaroka n'ilay tena mety amin'ny mozikatsika gasitsika ozy izy dia teo izy namorona an'ilay hoe ohatra zao izy hoe ny taralila zao mety amintsika
dia nanolotra ny taralila izy ny tena izy fankodombaramita koa mety fa niavana moa zany avy teo tena voy misy kokoa an'ilay kodombaramita kodombota. Cela s'était poursuivi avec des auteurs comme Rabé Arvel ou encore Rabé Mananzar qui avaient constitué un front contre la domination culturelle coloniale. Aujourd'hui, le rôle de la littérature semble en perdition au sein d'une société où l'écrivain a cédé son rôle de modulateur et d'ingénieur des consciences pour se soumettre aux injonctions sociales comme les goûts et les tendances. Tany aloha nefa misy tsy miraraha an'izay hoe misy mandray sa tsisy mandray fa hoe tiako ty kanto ty amiko amin'izay fijeriko dia avokako. Dikan'izay zany taty aoriana somary samy nanana ny famaritany nataony hoe kanto ilay miaina ka lasa matetika ny mpanoratra voasarika kokoa ny akamaroany fijeriko zay voasarika kokoa mijery an'ilay hoe inona no ankafiziny le mpiaina. Ohatra zany zao hoe malaza ohatra ny wadasung tena ray aman-dreny ary ianao somary mikipy miaino an'ilay izy le tanora nefa mioraporaka be daholo satria manana ny ataony hoe kantony izy zay sarotra be ao amin'ny toerako ny tsara azy hoe kanto ve io sa tsy kanto fandiniany fa hita zany hoe lasa avany amin'le mpiaino no lasa namolavolana le poeta rehefa feo fa ino manko le poeta mamolavola le fiarahamonina.